Rivotra ny arahaba tompoko. Mivaratra aza malefaka namaritra ny toetrany androntsika tanatin'ny 2 andro avy. Arak'izany dia saika mbola maina hatrany aloha ny andro ary hafana tanteraka mihitsy manerana Madagasikara. Tazantsika misara azy vao amin'izana izao fa manga tanteraka mihitsy ny lanitra Gasikara fa tsy ny amin'iny faritra avaratra atsinanana iny ihany no asembanandraona kely. Manomboka amin'ny zoma makany amin'ny faran'ny herinandro kosa dia tombanana isy fikortanana indray ny atmosfera ka miandrandra orana tandrifin-drahona ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Raha makasika ny maripana dia saika hafana hatrany iady eo manerana Madagasikara manodidina eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana torak'izay ihany koa ny atan'ny faritra Menabe sy Atsimo andrefana. Raha mivinana toetrany ny andro ho amin'ny rampitso maraina jerena amin'ny Antsipriany dia ho maina tanteraka mihitsy aloha manerana Madagasikara ary ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na zavy tamin'ny maraina any Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana ary ho an'ny afovoantany iray manontolo. Raha ny tolakandro kosa indray dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray motsiraka amin'ny faritra Nosy sy Androy torak'izay ihany koa ny atatany amin'ny faritra Melaky Menabe ary ny ilany andrefa ny faritra Ibongolava. Ny faritra hafa dia ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro na andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Raha ny avinan'ny maripana dia manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 1.30 degré ho an'ny atatany, mety ananky hatramin'ny 3.30 degré aza moa zany any Fianarantsoa. Motsiraka Atsinanana zao dia eo amin'ny 9.20 hatramin'ny 2.30 degré ny maripana ary eo amin'ny 2.20 hatramin'ny 3.30 degré kosa maripana ho an'ny motsiraka andrefana. Tazantsika amin'izao fa 7.30 hatramin'ny 7.30 degré maripana ambony indrindra any amin'iny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara iny. Vinan'ny toetrany ny andro amin'ny alakamisy kosa indray ary dia mbola toetra hatrany aloha ny zavona maraina amin'ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny takariva kosa dia iverina andrahona ny amin'ny afovoantany iray manontolo sy any amin'iny tapany Atsimo Nosy iny mety arahana tandrifin-drahona malefaka aza moa indraindray manodidina ny tendrombohitra karatra sy amin'ny faritra Amoromania torak'izay ihany koa ny any Atsimo Atsinanana mihazo an'ny Taolagnaro. Ny faritra hafa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na andrahona vitsy. Raha ny vinan'ny maripana indray tsy misy fiovana misongadina aloha fa hafana hatrany manerana ny Nosy eo amin'ny 7 hatramin'ny 2.30 degré zao an'ny afovoantany, 9.20 hatramin'ny 3.30 degré ho motsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 2.20 hatramin'ny 5.30 degré kosa ho an'ny motsiraka andrefana. Manangy hatramin'ny 7.30 na 7.30 degré maripana ambony indrindra any Maheva tanàna torak'izay ihany koa ny any Port Berger, Mampikony ary Antsohiana sy Analalava. Raha ny vinan'ny toetrany ny andro ny zoma kosa indray araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia isy fikortanana indray ny atmosferantsika vokatr'izay indrindra dia miandrandra orana tandrifin-drahona ny akamaroany ny faritra maro eto amin'ny afovoantany. Mety hitatra aty amin'ny faritra Analamanga moa zay amin'ny takariva na ny alina. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay dia manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 2.30 degré ho an'ny atatany, 9.20 hatramin'ny 2.30 degré motsiraka Atsinanana ary eo amin'ny 2.20 hatramin'ny 5.30 degré ho an'ny motsiraka andrefana. Tsy dia misy fiovana firy ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana fa eo amin'ny 9.30 hatramin'ny 7.30 degré eo hatrany zany any Maheva tanàna torak'izay ihany koa ny any Mampikony, Port Berger, Antsohiana, Analalava ary ny atatany ny faritra Iboeny izany hoe any Ambatoboeny sy amin'ny Marova ihany ho any. Izay ny mahakasika ny toetrany ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro atolotra anao indray ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tazantsika amin'ny Kisary izao dia tsisy hevitra fa dia tena nahitana fiakarany be aloha ny tahan'ny fahalotondrivotra nanomboka ny alahady teo. Nanatombo avy telo eny hatramin'ny 9 mihitsy raha oharina fetrany OMS ny rehefa voaray. Raha ny mandrafitra ny toetrany andro ao anatin'ny 3 andro avy jerena dia vinavinaina hijanona ambony hatrany ny tahan'ny fahalotondrivotra eto Antananarivo ka entanina mba hitandrina hatrany ny olona rehetra indrindra ireo izay marefo amin'ny fahalotondrivotra. Iza moa ireo marefo ireo fa ny vehivavy bevoka, ny zaza madinika, eo ihany koa ireo zoky olona sy ireo izay marefo ara-pahasalamana. Dia izay indray vinan'ny toetrany androntsika ary fa manome fotoana anao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.